Raha nisafidiny nangina ny mpanakanto viavy sy lahy tao anatin'izao hetsika izao dia indro ary fa nivoaka tamin'ny fahinana izy ary laza mazava tsara fa manohana hatrany an'izao tolona izay misy amin'izao fotoana izao ho an'ny tanindrazana izao. Ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarova hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba onona mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia mahakasika ny fanenkevitry ny mpanakanto viavy sy lahy no tena impanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Be fandriana varatra olona enina no maty izay nitorany tany tao Marivorano. Misa valo izy ireo no nangady vato mainty ka nitorany tany tao Marivorano commune Ankarongana district ny Befandriana Varatra faritra Sofiny tamin'ny andro 3 septambra 2024 lasa teo iny. Enina no maty, 3 vehivavy ary 3 ndehilahy ary 2 mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Ka dia mankahery ny fianakaviany izay namoiny Ihany ary mirary fahasalamana ho an'ireo izay mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao ihany koa. Ao anatin'izay vovao mampalahelo izay hatrany Anita izay chanteuse maty nisy namono tamin'ny fomba fianao bibina tao mananara varatra tao. Voatetika ny vatany ity tompoko vavy ity tamin'ny nanaovan'ireo tsy matahotody azy ary nozarain'izy ireo no fotopehany anankiroa, ny tanany roa, ny nonony ary ny taovam-pananahany. Ohatsa tanteraka ny fo nandinika ny zavamisy ary ny mankahery ny fianakaviany manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo zao. Araky ny fantatra dia pira-panampy tao amin'ny tarika Willy Senbiel ity vehivavy izay maty nisy namono tamin'ny fomba fianao-bibina tao mananara varatra ity ary efa nandeha irery moa izy taorian'izay satria efa namoaka ny hirany tokany. Mbola tsy fantatra mazava no tena antony namonoana azy ity ary mbola ao anatin'ny fanaovana fanadihadiana ny mpitandro filaminana any an-toeranany amin'izao fotoana izao. Tena mampalahelo ny toe-javatra tahaka an'izao satria efa tena nivadika biby ny olombelona amin'izao fotoana izao ary efa vitsy ny olona azo itokisana. Ny sambolom-belona ihany ny famono amin'izao fotoana izao ary misy ny olona dia tena tsy manana fo miantra ny hafa mihitsy ka dia mahavita mamono mahafaty olona tahaka an'izao. Enganeho tsara levenina ny maty ary enganeho ihany koa ho tratra ireo izay nahavanondoza tamin'ity fahabibina izay tena tsy faseho masoandro ity. Manoloana an'izao fihetsiketsehana izao anteny miram-pirenena teboka voalohany tsy azo idivirana ny fahalalahana maneho hevitra hoy ny vondrona parlementaire avy amin'ny firaisan-kina izay hitakina izy ireo ny fisokafany kianjan'ny 13 Mey. Tsy pian'ireo solombavambahoaka ny firaisan-kina Marodrano ary tsy ombonan'izy ireo hevitra amin'ny fanambarana izay nataony vondrona parlementaire ipara teny amin'ny anteny miram-pirenena izay milaza fa niombana ny vondrona parlementaire rehetra ny fanambarana nataon'izy ireo ary raha tsy mivaly ny hitahitan'ny mpanao fitakina eny an-dalambe dia tsy miombon-kevitra amin'ireo solombavambahoaka miaraka amin'ny vondrona iromara ny firaisan-kina. Fahefana nampidramin'ny vahoaka ny fahefan'ny filohan'ny repoblika. Tsy ny solombavambahoaka izay nampidramin'ny vahoaka fahefana ihany koa no hamaritra ny tiany vahoaka rehetra atao hoy ny fanazavana ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera. Nilaza moa ny solombavambahoaka avy any Amanandrina izay voalohany vondrona parlementaire ipara tamin'ny fanambarana nataon'izy ireo teny amin'ny teny miram-pirenena tamin'iny omaletoandro iny fa nosokafana ho an'ny vondrona parlementaire hafa ny fanolorana izay ho prime ministre noho ny zavamisy ankehitriny raha toa ka solombavambahoaka Maro no tokony hanolotra izany araky ny voalazany lalam-panorenana. Mbola tsy nisy araky izany ny fanolorana anarana ho prime ministre ho izy ireo hatrany ary notsopahan'izy ireo Marandrano izay fanambarana nataony ity solombavambahoaka avy amin'ny iromara ity. Ao anatin'izay fihetsiketsehana izay hatrany raha toa ka nisafidiny nangina ireo mpanakanto rehetra tao anatin'ity fihetsiketsehana ity dia nivoaka ny fahanginany ihany izy ireo tamin'iny andro ny omaly iny. Araky ny voalazan'ireo mpanakanto malagasy influenceur ihany hanao taratasy ho an'ny tompona andraikitra ao Madagasikara ho fangatahana ny 13 Mey na Ambohijatovo mba hahafahan'ireo tanora marobe maneho hevitra izy ireo ary miara-miombon-kevitra amin'ireo tanora izay manao fihetsiketsehana ihany koa izy ireo amin'izao ankehitriny izao ary tsy hemitra izy ireo fa hiaraka hiady amin'ny tsirariny ary hiaraka hitaky an'izay ho fahamarinana sy hiady amin'izay hetaheta ny vahoaka izay namparary ny vahoaka hatramin'izay. Midika izany fa miray fo sy miray hina amin'ny vahoaka rehetra ireto mpanakanto malagasy reto amin'izao fotoana izao fa tsy vitany hanao balina fotsiny izy ireo fa mba mahatsapa izay maharary ny vahoaka ihany koa izy ireo amin'ny zavatra izay ienany vahoaka malagasy amin'izao ankehitriny izao izay tsy azo dentsita moa izany fijaliana sy firifiry izay nenany vahoaka malagasy tao anatin'ny taona maro izay. Ao anatin'izay faneho-kevitra izay hatrany ihany koa naneho heviny ihany koa ny mpanakanto viavy sy lahy
raha toa ka nisafidiny nangina atao anatin'ny fotoana maro. Araky ny fangatahany be sy ny maro, indrindra fa ireo zay mpanohitra ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia maro ny nanakina an'ireo mpanakanto izay nanao fampilezan-kevitra tamin'ny farany teo izay nanohana ny filoam-pirenena Andro Rajoelina tamin'ireny fampilezan-kevitra ireny. Ary maro ihany koa ny antsoavo izay nandeha tamin'izy ireo izay nangataka izy ireo mba haneho ny heviny manoloana ny zavamisy amin'izao ankehitriny izao. Ka noho izay dia nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa Andriambavilanitra viavy sy lahy manoloana ny toe-javamisy amin'izao ankehitriny izao. Ontsany fo raha mahita ny zavamiseho eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao hoy ny nambarany hatrany. Fitakina jiro sy rano no natao kinanjo ny rahantsika nahita ny zavanitranga taorian'izay. Ary matoa mitaraina dia maheno fa marary sy mijaly ny vahoaka raha mahita sy raha mizaka izany fahasahiranana mianjady eto amin'ny tany sy firenena izany hoy izy hatrany. Ka aoka re tompoko avelao ny vahoaka haneho ny ao am-pony sy ny aneho ny heviny ankahalalahana. Marary anao, marary anahy, marary amintsika jiaby. Ka miaraory sy mankahery ireo havana izay namoy ny aina ary mirary fahasalamana ho an'ireo zay tsy salama ny tenako malagasy ray ihany isika rehetra araky ny nambarany mpanakanto viavy sy lahy. Midika izany fa manohana tsy misy fipetratra ny fitokonana amin'izao fotoana izao ity mpanakanto viavy sy lahy ity satria mba mahatsapa sy mahita fa tena maro ny zavatra marary ny vahoaka ka nahatonga ny vahoaka izay mitrotra ary tsy voafehintsony amin'izao ankehitriny izao raha toa ka nisafidiny nandefitra ny vahoaka tao anatin'izay fotoana lava be izay ka efa feno ny kapoaka ka tsy vita intsony izay handefitra lava izay fa anjarany fitondram-panjakana indray zany izao no mandray fanapahan-kevitra amin'izay hoe ho fametraha-pelana izay takiny vahoaka marobe amin'izao ankehitriny izao ary izay raha teo no hitany be sy ny maro fa ho vahaolana mba hampilamina an'izao toe-draharaha izay miteraka krizy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao ankehitriny izao ary tsy azo diantsita izany na ao Madagasikara na amin'ny firenenkafa dia samy miara-mahita avokoa izay krizy iainan'ny Madagasikara amin'izao ankehitriny izao ary ny vahoaka malagasy dia miha mahantra trano mandrakariva ao anatin'izany rehetra izany. Mangetaheta fiovana sy mangetaheta olom-baovao araka izany ny vahoaka malagasy iray manontolo amin'izao fotoana izao ary mangetaheta izay fampandrosoana izay farany izay haingana satria efa ela ny andrasan'ny vahoaka malagasy an'izay fiovana sy fampandrosoana izay nefa toa lasa nofonofo foana izany mandraka tiny androany satria toa miverimberina foana ny fitondrana izay efa nisy teo aloha mbola iny indray no averin'ny sasany izay mifandimby eo ka izay indrindra no angatan'ireo vahoaka marobe an'izay fanovana rafitra izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara ovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.